Rabanao manaraka ny météo raha ny sary atsika tamin'ny zana-bolana malefaka aloha zany tsioka ny aly izay manomboka mena tsikelikely zany zay vokatra ihany koa dia manana isy fiakarana ny maripahana ho any aty amin'ny ampovoantany sy ny ilany atsinana ny nosy mbola mitoy zay mandritry ny 3 andro eo zany maina amin'ny ankapobeny ny eto a Madagasikara misy ny zavona vao maraina ho ana faritra hafa indrindra ny aty amin'ny ampovoantany ho any toetrandrotsika ho an'ny rapiso ara dia efa ahitana an'izay andian-javona zay raha ny aty amin'ny ilany andrefa ny atitany aty zany mahazo ny atitany menabe sy aty amin'ny tapany avaratry ny atsimo andrefana zany ny ambony maina ny andro amin'ny ankapobeny dia isy ara ny raona mitsitokotoko aty amin'ny tendrony atsimon'ny nosy sy ny aty amin'ny avaratra atsinana ny nosy aty zany ny apiso tolakandro dia mbola maina tanteraka aloha ny andro zany ho an'ny faritra maro akoatra ny tendrony atsimo izay ahitantsika raona mitsitokotoko ihany koa torak'izay ihany koa ny aty amin'ny atitan'ny Madagasikara mandraona visy ny tendrony avaratry ny nosy ihany koa dia misy an'izay raona mitsitokotoko zay ny ambiny moa zany dia balika tanteraka mihitsy ny masoandro ny maripahanantsika ho an'ny rapiso dia ny ambony indrindra aloha no nahitana fiakarana raha ny aty ampovoantany fa ny ambany indrindra kosa indray dia mbola tsy dia tena mihetsika firy indrindra ho any aty amin'ny faritry vakinankaratra 9 degré celsius zany ny ambany indrindra ny morotsiraka avaratra andrefana trano no ahitana ny mafana mahatratra any amin'ny 13 degré ny any boeny any zany izay ny météo tsika tamin'ity andro rano ity manasanao hatrany anaraka zany veloma toa